Kilasy maitso mamboly fahombiazana. Jeritela no anarako mpamboly fahombiazana ato amin'ny coopérative Tangala Maitso. Kilasy maitso mamboly fahombiazana dia fandaharam-pianarana ho an'ny ankizy 8 hatramin'ny 12 taona izay ahitana taranja 4 lehibe. Voalohany ny soatoavina sy ny fomba amam-panao malagasy, ny faharoa ny fambolena sy ny fiompiana, fahatelo ny fanatanjahantena ary faefatra farany ny fianarana amin'ny tantana. Ny antony nisian'ny kilasy maitso dia ahafahan'ireo zanakitsika mivelona amin'ny maha-izy azy aoriana kely ao. Izany hoe sady tiany ny zavatra ataony, eo ihany koa ny fivoarana anatin'ny zavatra ataony. Ny kilasy maitso dia mizara fandaharam-potoana 2 lehibe. Ny voalohany kilasy maitso anatin'ny 3 volana, izany hoe manomboka amin'ny volana oktobra hatramin'ny volana desambra. Ny faharoa indray kilasy maitso 9 bolana, izay manomboka amin'ny volana febroary hatramin'ny volana jolay. Kilasy maitso mamboly fahombiazana. Skin la mano